Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Repino ajaina. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresadresaka mahakasika fankasitranao ny tompo zanahary amin'izay rehetra nomeny anao, indrindra ny fahasalamana. Arao ny tantara. Nisy tovolahy anankiray zanaka mpanankarena tao Egypta. Nitondra tôbila dernier modèle katikaty ika farany ary io no voaka farany tamin'izany modèle zany. Rehefa nandeha izy nandalo nijanona teo akaiky ny tanora maromaro, dia nivoaka izy andeha vidy zavatra amin'ny supermarché. Rehefa nahita an'izany reto tanora maro dia naniry fatratra ka niteny manao hoe sambatra izany tanora izany, mbola kely nefa efa manana an'izao tôbila na izany fiara 4x4 dernier modèle zany. Rehefa reniny tanora iny niresaka an'ireo tanora teo akaikiny, dia tonga izy nanantona ka niteny manao hoe omeko anareo ozy izy io 4x4 io miampitrano anankiroa lehibe ho anareo raha manaiky manome ay rainareo ianareo mba hosoloko ny rainako. Nifampijery ireo tanora ka tsy nisy nasaka ny teny manao hoe avelao ihany zay amin'ny fahantrahanay fa ny fahasalamana dia tsy azo vidim-bola. Izany valiteny ireo tanora izany entintsika amin'ity androany ity. Tadidio fa ny fahasoavana lehibe indrindra nomeny tompo zanahary anao dia ny fahasalamana. Fantatrao ve fa misy olona ne mifo maraina handehanao analizy ny aretina zay misy aminy. Misy olona mifo maraina handehanao dialyse, zany hoe hisolo ny ra ao aminy. Misy olona mifo maraina handehanao testa amin'ny aretina zay misy azy. Misy olona mifo maraina tsy afaka mandeha. Misy olona mifo maraina eo am-pandriana. Misy olona mifo maraina tenao zavatra tahaka ny eo ataonao io, saingy tsy mahavita an'izany noho ny aretina izay misy aminy. Ka androany ity hiantso atsika aho mba hankasitraka ny tompo zanahary amin'izany fahasalamana zay anananao zany. Maro ireo manankarena izay mandeha mamakivaky an'izao tontolo zao hitady ny fahasalamana sy ny fitoniana mitovy ianao. Maro ireo manankarena mitady ny fahasalaman'ny zanany, mitady fahasalaman'ny vadiny, mitady fahasalaman'ny olona zay eo akaikiny sy ny fianakaviany, saingy ianao mifo maraina zavatra raha ihany no mba tadiavinao dia ny anjara ny mpivelomanao. Fa maro ireo olona zay mampiasa n'izany sainany zany mba ahazo ny fahasalamana, ahazo ny zavatra hafa zay tsy azony nefa ny nomeny tompo zanahary anao gratuitement, maimaim-poana nahazoanao zany fahasalamana izany. Izany manambara fa tompo zanahary dia tsy miangatra fa ny olona rehetra dia nomeny ny zavatra sahaza azy. Ny manankarena nomeny an'ireo harena betsaka ireo, indraindray kosa tsy nomeny zanaka. Nomeny an'ireo harena betsaka ireo, indraindray tsy nomeny fahasalamana. Nomeny ireo arena betsaka ireo fa tsy nomeny ny fitoniam-po. Anao kosa mahanitra tsy misy zavatra eo ampelantananao fa ny fahasalamanao eo, ary ny zanaka eo, ny zavatra rehetra eo aminao. Tokana ihany zavatra tsy anananao dia ny harena. Ka izany harena zany ihany koa raha mbola salama tsara ianao ary ny vatanao en forme, dia mbola afaka miketrika sy mikofoka mba azahoanao n'izany harena izany. Saingy raha manankarena ianao mitady an'izany fahasalamana zany, tsy fantatra hoe ahazo an'izany fahasalamana zany ve sa tsy ahazo an'izany fahasalamana izany. Noho izany repino hajaina, raha mbola eo aminao ny fahasalamana dia mahaiza mankasitraka ny tompo zanahary, misora ny tompo zanahary fa ny fahasalamana no loharan'ny karena ary tsisy azonao taviny
tsisy azonao fahafinaretana ireo arena, ireo fianakaviana raha mandamaka eo am-pandriana ianao. Fa kosa afaka mifaly ianao raha salama tsara ny vatanao na dia tsy manana an'izany harena zany eo am-pelatananao. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, asio j'aime fa mbola maro zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.